tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny atsaram-pony tompo dia magnerigna ny tany, ny lanitra no vita dia ny tenin'ny tompo. Alleluia. Manolotro fiarabangatsika jiaby zay mpakafy mpagnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry amin'izao fotoagna zao ty. Arabegna aby atsika jiaby tratran'ny alahady fahaefatra amin'ny fankalazagna ny Paka izay alahadiny mpiandrondry tsara. Mezan'ny eglizy loa hevitra atsika agnatin'izegny dia ny hoe i Jesoa mpiandrony tsara. Horegnitsika amin'ny roa tenin'Andriamanitra telo rosin'ny eglizy amintsika ny famelabelaragna io loa hevitra io arahy ny fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque antsika izegny. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, i Paoly sy Barnabé dia niala tany Perja ka tonga tany Antiokia any Pisidi ary niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Rehefa nirava ny fiangonana dia betsaka ny jody sy ny prozelita nanompan'Andriamanitra no nanaraka any Paoly sy i Barnabé ary izy roa lahy kosa niresaka tamin'izy ireo sy namporisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona ny haino ny tenin'Andriamanitra avokoa ny tao an-tanàna rehetra. Fa feno fialonana ny jody no nahita izany vahoaka be izany, ka sady nanohitra ny teny lazainy Paoly no nanevateva azy. Tamin'izay i Paoly sy Barnabé dia niteny tamin'ny kasahiana hoe, ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra, nefa noho ianareo manda azy sy manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, dia indro hankany amin'ny jentily izahay. Fa toy izao no nandidian'ny tompo anay. Efa natsangako ho fahazavany jentily ianao mba hitondra famonjena hatramin'ny faharavazan-tany. Faly ny jentily no ny nandre izany ka nankalaza ny tenin'ny tompo
ary nino avokoa izy rehetra voalatra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny Ely eran'izany tany izany ny tenin'ny Tompo, nefa notarian-jody ny vehivavy tia vavaka sy ambony toetra mba amin'ny loholona tao an-tanàna, ka nampanenjika any Paoly sy i Barnabe ary nandroaka azy hiala amin'ny taniny. Tamin'izay izy roa lahy nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiapanga an'ireo, dia lasa nankany Ikonioma, ary ny mpianatra kosa feno hafaliana sy fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny Masigny faharoe, boky fagnambarana ny soratan'ny Masindajoany apôstôly. Izaho Joany nahita vahoaka betsaka tsy azon'olona isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia. Aroy iray tamin'ireo antidahy tamiko. Ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe, nanasa sy nampadio ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry. Koa indreo izy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra manompo azy andro amanalina ao an-tempolony. Ary amponeniny ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao an-tranony. Tsy honona na angetaeta itsony izy ireo, ary tsy ampaninina azy na hainandro na zava-mandoro hafa. Fa ny zanak'ondry izay mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana no humpiandry azy sy hitondra azy amin'ny loharanonaina. Ary Andriamanitra no hamoaka ny ranomasiny rehetra amin'ny masony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, resio, resim fafatesano, I Kristi nunang resim fafatesana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, resio, resim fafatesano, I Kristi nunang resim fafatesana. Alleluia, 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 alleluia. Felo ianao Jesù, agatinanana ny afariana, ianao Jesù, filahitana ny asambarana, ianao Jesù, fototsy ny fiainana mandraky izay. Oh, mifalia ianao, ry Maria Virginy, fa ianao ny voalohany tena santatra kokoa amin'ny olombavonjy. Oh, mifalia ianao, ry Maria Virginy, fa ianao ny voalohany tena santatra kokoa amin'ny olombavonjy. Alleluia, alleluia. Ianao Andriamanitra velona, alleluia. Ianao Andriamanitra masina, alleluia. Ianao Andriamanitra mahery, alleluia. Ianao ny voninahitra sy dera, ianao ny voninahitra sy dera, fanjakana sy ny hery. Evanjely masina ny soratan'ny Masindajoany. Tamin'izany andro zany, I Jesosy niteny tamin'ny vahoaka jody nanao hoe, izaho ny mpiandro ny tsara, ary dia niteny koa izy nanao hoe, ny ondriko mihain'ny feoko, izaho malala azy, ary izy magnaraka ahy. Omeko ny fiainana mandrakizay izy, ka tsy ho very na oviana, ary tsy hisy aharobaka azy eo an-tagnako. Ny raiko izay nagnome an'ireo dia lehibe noho izao rehetra izao, ka tsy misy maharobaka eo an-tagnan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina havana ao anatin'ny baka tokoa isika, alahady faefatra amin'ny baka izao, ary noraisitsika nandritran'izay fankalazana izay ny ibanjina
toetra toe-panahin'ny Jesoa araky ny ireo vakiteny arosiny eglizy isaky ny alahady mba hianaratsika ka tonga sika ho mpiaradian'i Kristy tokoa ho kristianina. Ka izay indrindra raha tamin'ny alahady voalohan'ny Paka dia fantatratsika fa i Kristy vaovao mahafaly nandesy ny rasy ny sagako velona, ka na dia eo aza ny fahasarotam-piainana, na dia eo aza ny mety fisalasalana, na dia eo aza ireo onjam-piainana maro isan-karazany, dia nandesy Kristy. I Kristy mpandresy no nibanjintsika tamin'ny Paka. Kristy nandresy ny rasy, ka raha miaraka amintsika dia ho mpandresy ihany koa. Ny alahady faharoa kosa dia nobanjintsika fa i Kristy mpandresy dia Kristy mpamindra fo, ka ny alahady ny famindrapo no banjintsika. Ka i masinday Toma lay sy nanaiky nino raha sy ny fanatrika tamin'i Jesoa no anatra velona ho asika, ka raha sendra hitasika ary fa maro ny zavatra manahirana ary oatra lavitra Andriamanitra, fa tary fa raibe famindrapo Andriamanitra, ary i Jesoa no endriky ny famindrapon'Andriamanitra. Ka tamin'izay indrindra isika niaraka tamin'ny Papa François fa raha mamela heloka sy mamindra fosika dia anjaka eo amintsika tokoa ny fiadanana, ho mpamafy fanantenana sy fiadanana tokoa isika. Ny alahady fahatelo dia simba Andriamanitra lavitra tokoa Andriamanitra, sy firikevitra ho isika izao Paka ankalazaisika izao, fa Andriamanitra eo anivontsika, miara-dalana amintsika, mpiara-belona amintsika. I Kristy velona tokoa eo anivontsika, i Kristy ny sagako velona, ka isika koa iraina ho vavolombelona, ho mpiarabelona amin'ny olona, ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka ho mpamafy fanantenana sy fiadanana miaraka amin'ny Papa François sy Notre Dame de la Route ho isika. Ka amin'izao lahady faefatra izao ary dia ibanjintsika i Jesoa mpiandrony tsara, ary dia izay mono ivavahasika amin'izao alahady faefatra izao ho an'ny fiantson'Andriamanitra, fa indrindra ny fiantson'Andriamanitra ho pretra sy voatokana, ary dia ivavaka manokana ho an'ny Papa François sika izay ho amangy asika, ka izy ho tahaka ny Piera araka ny voalazan'i Jesoa ankahery asika, ka ararotsika izao famangina izao ho andaliana asika ny finoantsika, ka ho kristianina mpiarabelona amin'ny olona tokoa isika, ary dia ho mpamafy fanantenana sy fiadanana. I Kristy mpiandrony tsara ary no banjintsika, ny toetra ny Kristy zany no anaratsika. Marina araka ny voalazasika teo, ivavaka manokana ho an'ireo tompona andraikitry ny eglizy sika, na ny eveka, ny papa, ny eveka, ny pretra, ny katekista, ny inspecteur, ny présidentny eglizy, zay manana andraikitra ao amin'ny eglizy zany, dia ho sarosika manokana amin'ny andro anio ty, ary aza dino fa ny fototra ny eglizy ho isika dia ny fianakaviana eglizy kely ho isika, ka aza dino koa zany ny vocation ho an'ny fanambadiana, satria izay koa ny loharano sy fototra ary tanikesa ipoiran'ny vocation rehetrarehetra, ka andro lehibe tokoa zany ty ivavahasika ho an'ny vocation. Ary mino aho fa mbola tadidin'ny tanora ny fanazavana mikasika an'izay vocation zay. Andriamanitra miantso ianao mamaly, ary rehefa mamaly ianao ary Andriamanitra miantso mandrosaka fahasoavana izy, ka ny fiainanao ampanarahanao an'izay anso sy valy avy aminao zay, ka izay fiainanao mifanaraka amin'ny anso sy ny valy zay no mitondra fiadanana ao aminao, ary dia mahatonga anao ho mpamafy fiadanana sy fandripahalemana ary fanantenana amin'ireo manodidina azy. Fa aiza moa no ahafahasika ary mamaritra an'izany rehetra izany, ny toetrany Jesoa mpiandrony tsara no modely ho asika. Io ary no zoritasika vetivety amin'izao alahady faefatra amin'ny Paka izao. Voalohany, ny toetrany mpiandrony tsara dia ity, araka ny lazaisika
ny fototry ny vocation dia isika mahafoy tena, misy renoncement, ary io no azahosika ny fiadanana. Ka izay ny toetra voalohany ny mpiandrony tsara, mahafoy ny ainy izy ho asika, araky ny voalazany ao amin'ny evanjely, ao amin'io Joany 10 izay mitantara amintsika ny mikasika an'izay mpiandrony tsara zay araky ny fampianaran'i Jesoa. Mahafoy tena, mahafoy ny ainy ho an'ny ondriny izy, ary izay no ahitana fiadanana, ary sy mandositra an'izay fahasarotana rehetrarehetra izy, fa miatrika an'izay, ary izay no mpiandrony tsara. Maro ny zavatra manahirana, maro ny zavatra sarotra, ary izay no natonga ny laza tamin'ny fivorian'ny pretra farany hoe aza atao sarotra ireo fa fanamby, izany hoe sy maintsy etresika, ary izay no mampiandrony tsara. Ary ny toetra faharoa izay sarobidy indrindra ihany koa ho an'ny mpiandrony tsara dia izy mahalala ny ondriny izy, satria miaino ny ondriny ary miresaka amin'ny ondriny ary mitandre ny ondriny. Ary dia izay no anjaran'ny mpiandrony tsara, afaka hiaradia amin'ny ondriny izy, satria mahalala tsara ny ondriny, ary ny ondriny mahalala ny feony, ary izy mahalala ny feon'ny ondriny. Ary dia izay no ambaran'ny papa amin'ny teny fransay hoe pastoral synodal, zany hoe ny pastoral, zany hoe ny fitoriana dia ao anatin'izay fiarahan-dia izay, karaha miaradianao dia miaino izay miaradia aminao, tahaka ny nataony teny amin'ny lalany Emmaüs tamin'ny mpianatra zay azo lazaina fa mafimafy loha ihany tamin'izay, satria sy nanaiky nyzay ambaran'i Jesoa, ka natonga an'i Jesoa ry adala sy vozantsaina azagaga ihany koa ary sika raha indraindray sy tafita ny ireny afatra ataosika ireny, na ny afatra avy amin'ny ondry zany, na ny afatra avy amin'ny mpiandrony. Fantatra sika fa eo ihany koa ny rasy izay mitady ny fisarahana. Io no matetika averimberiko ny sara dia tadiavin'ny demono ompitena mandrakariva, ka ny fifandraisana tsara eo amin'ny mpiandrondry sy ny ondry no mampamokatra ny asa pastoraly. Ary izay no maha EEV, Eglizy olona velona sika, manorina ETA, Eglizy tranon'Andriamanitra, dia ilay tranoben'Andriamanitra, ka mahatonga sika ho taranaka mpanorina sy tantin'ny rasy izay, ka potehany ary manomboka any amin'ny fototra misy, ka manjary mifanarasy na ny ondry na ny mpiandrondry. Ka eo indrindra no mila ny fibebahana isan'andro, izay koa no ampianariny izao alahady faefatra ibanjinasika ny mpiandrony tsara. Ny mpiandrony tsara dia sy mba mieboebo sy mipoerapoera, fa feno fanetretena, satria mpanompo izy. Izay koa ny mpiandrony tsara, mpanompo izy, ka feno fanetretena, feno fahasorana, feno fahamarina. Izay koa ny toetra fahatelo izay tsara ananany ny izay mpiandrony tsara, ka aokary amin'izao alahady faefatra ivavahasika manokana ho an'ny mpiandrony tsara, dia engany akoatrin'ireo toetra maro mbola ho azo tandrisaina aoka ny mpiandrondry anana an'izay toetra izay fahafoizana. Aoka ny mpiandrondry ahay eno ka halala ny ondriny, ary ny ondry halala ny mpiandrondry, ary aoka ny mpiandrondry ho vonina anompo feno fanetretena, feno fahamarinana, feno fahatsorana, ary vonina mandrakariva anatanteraka ny sitrapon'ny ray. Ary ny fampianarana farany ary amin'izao mpiandrondry tsara zao dia izay voalazany i masinda Joany amin'ny taratasiny, anaka azy satria ahita azy araka ny tena toetrany izy. Dia izay tokoa no angatasika amin'Andriamanitra ary amin'izao
alahady faefatra fankalazana ny baka zao i Jesoa ny mpiandrony tsara ka izy no modely ho asika ka ingany i Jesoa androsaka mandrakariva ny fahasoavany amintsika ka amin'izay akatahaka an'izay mpiandrony tsara zay isika rehetra ivavaka ho an'ny papa ho an'ny eveka hovavaka manokana ho an'ny papa zay ho tonga amangy asikasika ivavaka ho an'ny eveka ny pretra mba ho tena mpiandrony tsara tahaka ny Kristy tokoa ny izy ireo ahalala ny ondriny ary ho fantatra ny ondriny koa ry tompo mpiandrony tsara ao ianao no mendraikitra ny olombelona rehetra ka omeo mpitondra endry sy mahafoy tena izao tontolo izao ary indrindra ny eto aminay omeo mpiandrondry mahiratra sy mahery fo ny eglizinao fandrindra amin'izao fotoana sarotra lalovina izao ary arosay aminay mandrakariva ny fahasoavanao mba EEV Église olona velona manorina ETA Église tranon'Andriamanitra ary mba ho génération mpanorina tokoa izahay ka ho mpamafy fanantenana sy fiadanana eo anivon'ny mpiarabelona aminay ka atonga anay koa ho tena mpianatra anao ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.